Manodidina izay fifidianana izay dia Nilaza Rtoa Atallah Beatrice filohan'ny Comité de Normalisation ny komity napetraka hitondra vonjimaiky ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra fa madiva hifarana ny adidy sy andraikitra napetraka tamin'izy ireo tsara mo manamarika fa ny amita ity fifidianana izay mpitatana ny FMF ity no tena anjara andraikitra nametrahan'ny CAF sy ny FIFA reto mpikambana amin'ny Comité de Normalisation ireto enoy ao anatin'ity fanadihadiana ny arahana tamin'ny namana Norbert Kotomalala ity ary ny makasika izay resaka momba ny fitantanana ny Comité de Normalisation izay miaraka amin'ny filohany Rtoa Atallah Beatrice. Izay nataontsika taty faly Juliara ary natrehan'ny FIFA natrehan'ny CAF zany rehetra izany ka dia hoy zay hoe zay no tanjona nametrahana anay teo dia normaliser anatsara ametraka an'izay lamina tokony apetraka ny mpitantana ny io trano be ny baolina kitra io izay ny toy ny tantara hoy ianao dia miandro moatsika satria zay moa ny zavatra efa napetraka niaraka tamin'ny président de ligue ny hoe manana 3 andro anaovana fampiakarana zay ireo tsy lany zany raha ohatra ka tsy afapoa dia manana 10 andro ny commission électorale zany anao ny amoakan'izay vokatra izay ka amin'ny voalohany volana septambra zany no farana izay rehetra izay ny faharoa tiako tenena ihany koa dia ny fisaorana amin'ny tafotafo an'ireo président ny ligue rehetra nametraka ny fitokisana taminay sy koa nanao ny fifidianana tantitsitoa tanatin'izay fomadio ary tanatin'ny mangarahara tanteraka izay zava-dehibe zay ary farana ozy ianao dia ny farany dia tsy maintsy anomana ny passation izahay satria dia hopasena amin'ny filoha vaovao zany rehefa tsy misy miroa ny antota taratasy rehetra zay operan-tananay indrindra ihany koa ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra. Ny FIFA moa dia efa enitsika nilazainy teo hoe anao février izy ary ato izy rehefa tapitra zay délai zay vita ny passation dia anafatra ny président ny Federasiona vaovao azahoana mametraka aingana iza teo ireo projet maro be tiany FIFA ho finansena antsika aty Madagasikara ka mino sy matoky izahay fa manana traikefa amin'izany ny président vaovao mba ametraka an'izay fotodrafitrasa maro eran'ny faritra izay anatsarana ny baolina kitra malagasy.